izay mamontena orinasa lehibe anatin'ny fitondram-pahazana anatin'ny atao administration publique fifanjakana zany izay ireo no hoavina firenena ireny firenena manaraka jitroa dia anaovana tokoa famizany hanasarana ny fomba fitondrana olonafy fampandehanana fampandehanana izay moa dia raha ihany eto misorona manokana ministry fonction publique misy manokana toa carré général administration nationale d'administration ary makasitraka amin'ireo mpianatra ihany koa antony fahabelabelarana ihany dia indrindrandrindra mba mifantoka amintsika zany atao hoe fanajana atao tanimbadarana ananatsika hoe inona atao hoe tanimbadarana afatsika tena manana fiahina teny amin'ity tanindrazana mibanana ty ary tsy lefitra amin'ireo zavatra mety manahirana amin'ny fampandehanana ny raha-mpanjakana toy ny mety kolokolo zany toy ny mety fanerenam-polaka zany amin'ny zavatra tsy maro atsika kosa dia misotrany amin'ny zavatra tokony irosona fampandehanana ny fanjakana indrimatoa poan'ny pirenena sy indrimatoa premier ministre dia efa nametraka torodarana mazava tsara toy ny hainareo tsara hoe tsy maintsy famerenana ohatra ny devise na ny vola vahiny aty atoerana no resaka fanonjanana volamety tsy maintsy averina ny devise ny famerenana ny devise amin'ny lafiny fanondranana lavalino zay tsy maintsy averina satria zany moranokany ny lostika ary tsy maintsy manaraka ny alana atoerana ary zany zavatra zany dia ireo mpitondram-panjakana ireo mpitarika dia tokony manome ezaka ngezabe zay anatiny zany marika ny menandrivatoa filoham-pirenena menanandrivatoa premier ministre republique gouvernement zany mba hiverenany atao hoe tena tany mpandalana maro eto Madagasikara ary manana maha izy azy tokoa miaro ny vahoaka sy ny fananana